Ny taranja atletisme kosa dia azo zany fa mbola mitohy ny disadisa amin'izao fotoan'izao ianao raha dia efa vita ireo karazana fifidianana. Tsy manaiky ny amerenana ny fifidianana araka ny taratasy vorain'izy ireo zareo seksiona telo ary ny ligina Lamanga eo amin'ny taranja fototra atletisme IT izay nahazo noty avy any amin'ny ministera ny fanatanjahantena moa izy ireo ny tokony amerenana any fifidianana ny alarobia ariva teo ary dia namoro-panao gazety tetsy amin'ny lycée teknika alarobia ry zareo seksiona telo nitondra fanazavana mikasika IT olana menjady amin'izy ireo ity. Napakapeo ry zareo avy eo amin'ny seksiona telo Antananarivo renivohitra Avaradrano ary Ambohidratrimo eo amin'ny taranja fototra atletisme manoloana ny noty nalefa ny ministeran'ny fanatanjahantena fa averina ny fifidianana eo anivon'ny seksiona sy ny ligy ny tantana ity taranja ity izay nampandalovina teny anivon'ny federasiona moa izany noty izany. Taratasy izay ranomarina araka ny voalazany teo ihany koa dia tokony hiantefa aty amin'ny ambaratonga mpitondrana eo anivon'ny federasiona malagasy ny atletisme. Mampalahelo anefa fa tany ambany latabatra sy tany amin'ny sisiny tany nazahoana izy ity. Ny antony misy an'ity fepety ity ato izay tsy mifanaraka loatra amin'ny tombotsoany ao amin'ny federasiona angambany dia tsy nomeny anay kanefa nandefasany taratasy izahay tamin'ny 3 avril izay mametraka objet hoe note circulaire du ministère Minasport 001 MTS 2013. Dia mamela ianareo fa tena ovakiko izy ity satria olon-dehibe tsika ary samy mahafantatra hoe manao zany contenu ana lettre administrative zany. Madame, monsieur, je vous informe que le ministre des Sports nous a envoyé cette note circulaire suspendant les 2 sections et ligues d'Analamangue. Aucune activité de votre part ne sera tolérée jusqu'à l'issue des élections. La FMA est seule habilitée à organiser des compétitions. Suite à leurs recommandations, nous allons procéder aux élections de la Ligue d'Analamangue et de la section d'Antananarivo. Nous vous ferons parvenir en temps utile la liste des clubs habilités à voter et le calendrier électoral. Salutations sportives, nous l'allons dire à notre président. Des nassir sur la PJ, la pièce jointe, photocopie, note circulaire. N'a pas eu l'on est fatigué à la tâche voraya, fatigué à les notes circulaires à Tawanata. Amnaïsa des femmes dit qu'il y a volé mauvaise foi, soit du vanal, la fière, t'en a fait, mais c'est ça va être un Zaina Tungalena Dinkiati, de Naitana Yatwe, Manelanga, la Makiati. Akoatran'le fanazavana avy any amin'ny ministère zany hoe noho ny fisian'ny ligue n'Analamanga anankiroa sy ny section anankiroa dia antony daholo ny ligue sy section manomboka izao satria hoe ny ligue ny iray manana taratasy ara-dalàna ny anankiray nahazo taratasy avy any amin'ny fédération. Ny section dia ny iray manana certificat de conformité délivré par le ministère des Sports izay efa fantatrareo hatramin'ny 24 octobre nisy nay une attestation de fonction à l'aide. Arti anakray tia, des attestations de fonction, nous même fédération en les sections d'anakray. Ma mère m'a dit lettre administrative avec tout quoi. Sinis, na isu manosunu na rapide les femmes les lycées. Sinis, fa pas le président fait manosunu sa is. Fa ma pas fanta de foot Razana Javo Saklina, nous président de section d'Antananarivo. Tsara manamarika amintsika mpanao gazety fa izahay eto amin'ny section d'Antananarivo nananatanteraka ny fifidianana tamin'ny 24 volana oktobra dia natrehan'ny madame délégué communal ny chef de service et direction régionale ny sport Analamanga ary koa ny solontenan'ny fédération malagasy ny athlétisme izay ianareo mpanao gazety fa avolombelona zany dia tsy iza fa Andriamatora Benala Toussaint sy Matana Jean de Lacroix. Manoloana izao savorovory zao dia nanamafy ny filohan'ny seksiona telo fa tsy hanaiky mihitsy ny amerenana ny fifidianana. Nanambara izy ireo fa anohy ny fandaharam-potoana ny hatrany. Tsy misakana velively ny fampidinana nefa izahay hoy izy ireo ary milaza moa ireto seksiona telo ireto fa hitondra ny fanazavana miaraka amin'ny porofo rehetra eo ampelantanany eo anivon'ny ministera ny fanatanjahantena.